ny fanamboarana sy ny fahavitany lalana tetsy akasina fa niakatra avokoa ny vidin'ireo legioma rehetra teto andrenivohitra indrindra taorian'ny fetin'ny fahaleovantena iny ary dia tsy de misy loatra ny tsena hoy ireo mpivarotra. Andro teorian'ny fenty ny fankalazan'ny fety pirenena nahita ampiakarana ireo entana tahaka ny legioma raha nambarandry mpivarotra tsy dia misy loatra ny entana eny amin'ny mpamongady Anosy mbola variana tamin'ny fety avokoa ireo tantsaha raha 700 ariary no nakana ny kilao niofo talohan'ny fety dia niakatra ariary zato isaky ny kilao amin'izao toraka izany ihany koa ny karoty izay lasa 700 ariary raha toka 700 ariary ny kilao teo aloha. Saika ireo legioma rehetra no misonitra hoy izy eto mpivarotra legioma etsy Ambohimanarina. Raha fehezina dia niakatra amin'ny 300 mihoatra ny vidiny teo aloha izany. Isaky ny 2 andro izy eto no maka entana eny Anosy mba amatsina ny tsena eny Ambohimanarina. Tsy misy ny tsena raha nambarany saingy ireo mpivarotra no masaka manodidina no akamaroan'ireo olona mividy legioma eo aminy.